faly miarabanao indray amin'izao fotoana izao eto amin'ity fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao ity. Fandarana izay anairana hanambarana antsika fa ifakaiky Jesosy. Ary ifakaiky Jesosy raha te ho isan'ny akariny isika dia mila miomana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ary mila mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra, inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra no halalantsika an'izany. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahafantarantsika an'izany. Tsy amin'ny alalan'ny olona, tsy olombelona no sitrapon'olombelona, na sitrapona fikambanana, na sitrapona natoko-pivavahana, na fombafomban'olombelona, fa sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra. Amin'ity androany ity dia isaorantsika ny tompo mbola hanome teny indray ho antsika tsirairay avy ary araka ny efa faniriako mandrakariva dia ny fanahy masina hikasika ny fonao, hikasika anao, tonga anao ho resy lahatra ny amin'izao teny ambara izao, tenin'Andriamanitra ary ny fanahy masina nazava hitarika antsika ao amin'izany. Raisika ny asan'ny apôstôly toko faharoa, asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fa 7. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fa 7 dia izao no voasoratra ao. Ary Simona no nahita fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina dia nitondra vola omena azy ka nanao hoe omeo izany fahefana izany koa aho mba handray ny fanahy masina izay olona ametrahako tanana. Fa hoy Petera taminy, aoko very mba mitenanao ny volanao satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy manana anjara na raharaha amin'izany zavatra izany ianao satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mibeba amin'izao haratsianao izao ka mankataha amin'ny tompo andrao mba havelany izay noheverin'ny fonao. Fa hitako fa mbola mitoetra amin'ny fangidiana fero sy ny fehikeloka ihany ianao. Amen. Izay tenin'Andriamanitra izay no raisitsika ary misy zavatra tena mampieritreritra ary misy fahamarinana goavana ao anatin'io tenin'Andriamanitra io. Sao dia mbola tahaka ny Simona sika ary amin'izao fotoana izao, amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, rehefa mandinika ny zavamisy sika dia hitantsika mihitsy fa manjaka ty fanahin'ny Simona ty, tahaka ny nataon'ny Simona. Raha tsahivana kely vetivety ny tantara dia ny evanjelista Filipo nandeha nitory-teny tamin'ny toerana iray. Atao amin'izany toerana izany dia nisy an'ity lehilahy atao hoe Simona ity. Simona raha dika amin'ny teny tsotra fotsiny dia mpanao mazia. Ary tao anatin'ny tanàna izy dia nikuizan'ny olona, gaga misy ny olona ny amin'ny zavatra nataony satria hoe nanao fahagagana izy noho izay mazia nataony izay. Ary rehefa tonga ny mpanompon'Andriamanitra nitory-teny dia nibebaka ny olona, nanaiky an'i Jesosy ny olona ary natao batisa ny olona. Dia tao anatin'izany i Filipo, i Simona azafady, tao anatin'izay Simona koa zany ozy mba natao batisa ihany koa. Dia rehefa natao batisa izy ireo dia tao anatin'izay Simona, zany hoe Simona zany nitoriana ny filazantsara, nanaiky an'i Jesosy ary nino an'i Jesosy dia natao batisa. Raha ny voasoratra tato amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa izao ny zavatra hita tato avy eo hoe nare ny apôstôly Petera sy Jaona fa ny tany Samaria dia nandray ny filazantsara ihany koa dia tonga tany i Petera sy Jaona nametra tanana ho an'ny mpino tany zany mba handraisany an'ny fanahy masina. Eo ilay zavatra nitranga tena hoe nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Rehefa nametra tanany Petera ho an'ny zanak'Andriamanitra dia nandray ny fanahy masina ny zanak'Andriamanitra dia taitra koa Simona dia nanome vola any Petera hoe omeo an'izany fahefana izany koa mba handray ny fanahy masina izay olona ametrahako tanana. Vola nomeny Simona. Ary teo Petera dia tonga dia nanitsy avy hatrany an'i Simona hoe aoka ianao very miaraka amin'ny volanao fa eritreretinao fa ny fanomezan'Andriamanitra dia azo vidim-bola. Amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ny olona dia manafangaro ny resaka fanomezan'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny resaka vola. Tsy sasatra izay no miteny an'izany, tsy sasatra izay no mikikika an'izany, fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy resaka vola, tsy resaka vola sy fakana vola sy fitadiavam-bola. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ny amin'ny herin'ny fanahy masina, ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa tahaka izany ny Simona teto, nanome vola ny Petera izy, mbo hoe ametrao tanana aho mba azo an'ilay fanomezana avy any aminao koa ka izay olona ametrahako tanana dia azo.
fanahy masina ihany koa. Diso hevitra Simona ary nahitsy ny tenin'Andriamanitra avy hatrany, nahitsy ny Petera avy hatrany. Amintsika tsirairay avy ihany koa amin'izao fotoana izao, firifiry ny olona milaza, mitory ny filazantsara, manambara ny filazantsara fa miaroaro amin'ny resaka vola. Maro be zany. Misy milaza mpanompon'Andriamanitra manao concert payant, zany hoe manao fidiram-bola amin'ny resaka fitoriana ara-pilazantsara. Zany dia efa karazany an'ity nataon'ny Simona ity ihany koa. Raha mijeritsika atao amin'ny tenin'Andriamanitra, ny filazantsara dia tsy niaro-arona resaka vola. Raha mijeritsika mpanompon'Andriamanitra tato, mahay mitendry, mahay mamorona, mahay mihira, fa tsy nisy mihitsy hoe andeha hanao concert ka hanao fidiram-bola amin'ny resaka firana sy fitendrena ara-pilazantsara. Amin'izao fotoana zany dia miroborobo, milaza fa zanak'Andriamanitra, milaza fa kristianina, dia hanao hira ara-pilazantsara, hanomorokira ara-pilazantsara, dia hanao fitadiavam-bola amin'ny hira ara-pilazantsara. Tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, tsy zany ny voalaza ato. Raha mahita ianao ato tenin'Andriamanitra milaza an'izany, fa tsy misy an'izany ato. Raha mijery ianao an'i Davida, nosoran'Andriamanitra, na intendry, na namorona, na hira, fa i Davida tsy nanao resaka vola sy fidiram-bola amin'ny fitoriana ara-pilazantsara, fitoriana kira. Raha mahita ianao any Asafa, any amin'ny Salamo, nanao tononkira, nanao fitendrena, tsy nisy resaka fidiram-bola, tsy mbola nahita mihitsy aho amin'ny tenin'Andriamanitra, ka i Davida nanao fidiram-bola amin'ny fitendrena sy ny firana sy ny fitoriana ankira. Na i Asafa nanao fitendrena ankira, na reo apôstôly reo sy mpanompon'Andriamanitra reo nanao fitendrena sy firana ankira, ka naka vola, nitaky cachet. Hambarako amintsika fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany, ny fahasoavan'Andriamanitra tsy vidiana vola, tsy alaina amin'ny vola. Mety hitentsika hoe misy zavatra maro lany ao anatin'izany. Raha mpanompon'Andriamanitra marina isika, zanak'Andriamanitra, zanak-dada, zanako ny asan'ny tanako adidiko ihany, izy no manome noeti-manana amin'izany, fa tsy akana na raim-bilanja na vola kely monjary ny olona amin'ny fitoriana ny filazantsara. Misy koa avy eo mpanompon'Andriamanitra miatso an'ireny handovola azy hitory filazantsara ankira. Na ny mandovola na ny mandray vola, samy tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra avokoa. Ary mila ravana izany, fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, anefa dia miroborobo zany amin'izao fotoana. Misy hoe mpanao chorégraphe, mpandihy, mpihira zao sy ny mpandihany, dia fidirana zao. Aiza amin'ny tenin'Andriamanitra misy an'izany. Fiangonan'Andriamanitra miatso ny olona ho avy handeha hamonjy hanatrika an'izany fitoriana izany. Aiza ao amin'ny tenin'Andriamanitra misy an'izany. Fa tsy marina zany, tsy zany ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fanahy ratsy, ny devoly no mampisy an'izany, fa tsy zany velively ny ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa nomena mahaimaim-pony ianareo dia mizara mahaimaim-pony ianareo. Tsy misy adi-hevitra zany, tsy misy excuse na prétexte zany hoe ka izao misy famerenana, misy ny fitaterana, misy ny fitaovana ampiasaina. Andriamanitra tompony zao rehetra zao, tompony ny arena, tompony zavatra rehetra, azy ny zavatra rehetrarehetra, ary rehefa za no ampiasainy ao amin'ny sahany dia izy no miatoka anahy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atao, fa tsy haka vola any aman'olona ahako ahafahako anao hanao an'izany zavatra zany. Aoka zava amintsika tsara zany, fa zany ny sitrapon'Andriamanitra, zany ny tenin'Andriamanitra, fa tsy natao fitadiavam-bola ny filazantsara, tsy natao resaka ara-bola ny filazantsara. Raha manao zao toriteny zao zay dia mahaimaim-pony zany, raha misy mila, raha misy te hazo dia mahaimaim-pony. Misy ny manontany hoe ohatrinona no aloha, tsy aloha vola fa fanomezana mahaimaim-pony, famonjena mahaimaim-pony nomeny tompo anay, dia mahaimaim-pony koa nanomezana an'izany. Ho antsika tsirairay avy, mpanompon'Andriamanitra nomeny tompo fahasoavana amin'ny famoronana, amin'ny fitendrena, amin'ny firana, dia raha mpanompon'Andriamanitra tokoa ianao dia manao an'izany amin'ny hitsi-po, amin'ny fanetretena, amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ho fitoriana ny filazantsara. Fa tsy sitrak'Andriamanitra zany tahaka ny any Simona teto. Misy milaza fa hiantso mpanao fiderana satria misy mpanao fiderana matianina. Mpanao fiderana matianina dia aloha vola satria hanao fiderana matianina.
aiza ho aiza ato amin'ny tenin'Andriamanitra misy an'izany. Ny tsirairay avy dia natsoina ho mpidera, mpiankohaka amin'Andriamanitra. Tsy mila andovola aman'olona rehefa andeha hideran'Andriamanitra. Tsy mila andovola zay vao afaka iankohaka ankalaza an'Andriamanitra. Tsy mila andovola ho entanina amin'ny mozika mihetsiketsika sy ny dia sy ny fihetsika mirindra sy ny fiakanjoana zay vao afaka hideran'Andriamanitra, ankalaza an'Andriamanitra. Tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Ary zany mampisy ny fahatezeran'Andriamanitra amintsika tsirairay avy, raha tsy mitandrina isika, raha tsy miala amin'izany isika. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Misy hanao fitoriana dia mila hanloa vola, handoavam-bola vao hanao fitoriana. Misy olona misy itoeran'ny fanahy ratsy, itoeran'ny fanahy maloto ao anatin'ny aretina, dia tsy ho atao ny fanasitranana, tsy ho atao ny fandroahana ny fanahy maloto raha tsy misy vola. Tafiditra ao amin'ny fiangonana ary tsy mahagaga zany fa efa atao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo dia misy an'izany, ary Simona nanomboka an'izany. Fa inona tenenin'ny Petera taminy? Aoko very ianao miaraka amin'ny volanao, fa ataonao fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia azonao vidiana vola. Amintsika tsirairay avy aoka hitandrintsika fa lasa sasaka fitadiavam-bola ny fivavahana. Tena tsy reraka izay miteny an'izany ary tena ambaranay fa raha mbola zany ny toerantsika dia tsy ao amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy ao amintsika ny fankasitrahan'Andriamanitra, fa ny fahatezeran'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika. Fihetsiketsehana sy fitadiavana ary tsy misy zavatra atao raha tsy misy vola mandeha, tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny olona rehefa resy lahatra ny amin'ny filazantsara, rehefa babon'i Jesosy izy, rehefa resy lahatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra izy, dia miasa ho azy, miasa malalaka, tsy mila tambazana amin'in'iny izy fa mandeha manompo an'Andriamanitra, raha manompo an'Andriamanitra amin'ny fananana sy amin'ny volana. Raha mamaky tsika ao amin'ny Lioka toko fahavalo ao dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy tety vohitra sy tanàna maro, nandeha tamin'ny toerana maro, ary nisy olona nanaraka azy, ary nisy vehivavy vadiny tandapa sy vadiny manam-pahefana izay nanatrika an'i Jesosy, nanohana an'i Jesosy tamin'ny fananany. Sahala amin'izany ny olona rehefa babo Jesosy, resin'i Jesosy izy, dia ny fanamasina no mitarika azy hanompo an'Andriamanitra ary hanohana ny asan'Andriamanitra. Fa tsy ho terena ny olona ary tsy ho fitahana ankolaka ny olona na tambazana amin'ny zavatra rabola ny olona. Aoka tena hitoetra ao anatsika izany, aoka tena hisaintsaina izay manao an'izany. Misy miteny hoe voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra ao ilay hoe aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary. Fa rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra tsika dia ny tenin'Andriamanitra dia milaza izany omby zany ange mpanompo zany omby. Tsy miteny izy aza manakombona ny vavan'ny artista, tsy miteny izy aza manakombona hoe tsy manome vola ho amin'ny mpitendry gitara, na mpitendry klavie, na mpitendry bateria, na mpanao chorégraphie, na mpamorikira. Fa ny teny izy hoe aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary. Tsika tsirairay avy koa ao anatin'ny fitoriana indraindray lasa misy fieboeboana, lasa misy firiariana. Ny firiariana mialohan'ny fahalavona. Andriamanitra manohatra mpiavonavina fa manome fahasoavana ho amin'ny manetrinteny, ao amin'ny fanetreteny. Firifiry koa amin'izao fotoana milaza mitoro ny filazantsara ao anatina hira iray efa misolo akanjo indimy na inenina. Tsy ny fisoloana akanjo ilain'Andriamanitra fa ny fanananao fanetretena. Tsy zany ny zava-dehibe, lasa ao anatin'ny fanahy Simona ihany koa zany fiderana sy fampiderana. Tsy ny tenantsika no aseho antsika anie, tsy ny zavatra ny momba antsika no aseho antsika, fa Jesosy no aseho, Jesosy no atoro. Ozy Jesosy hoe zaho malemy fanahy sy tsy miavona-po. Lasa lany andro amin'ny zavatra ity ivelantsika, famarinana zany ary tia nazaraina amintsika. Lasa reraka sy mijery any amin'ny zavatra tsisitsika, tahaka nataon'ny Marta ihany zany hoe maro ahina sy be herehana. Ny an'ny Maria eo an-tongotra Jesosy dia eo ihany, dia vita. Fa i Marta manao zavatra fihetsiketsehana maro. Ambarako amintsika koa zany, tsika mpitory filazantsara, ny ilain'i Jesosy dia fahafenon'ny fanamasina dia vita. Mitory ny olona ho amin'ny fibebahana, fa tsy fahalifaliana sofina, nefa tsisy fibebahana aveo, tsisy fatahorana an'Andriamanitra aveo. Tsisy fatahorana an'Andriamanitra, tsisy voa mendrika ny fibebahana. Fa na misolo akanjo impiry, na manao inona, tsy zany ny zava-dehibe, fa fananana ny fanamasina ao anatin'ny fahatsorana. Ary rehefa feno ny fanamasina dia mitory amin'ny fahefana, mitory amin'ny hery sy ny fahefana. Ny tanjona dia nini? Atonga ny olona hibebaka, hiala ny fahotana ary anaika Jesosy any fanjakany lanitra. Fa ny tanjona tsy hamalyfaly olona, tsy hanrotsirotsy olona. Ny fahotana nefa ao ihany, ny faharatsiana ao ihany. Ambara amintsika izany. Misy fanavaozana mila atao, misy fanamboarana mila atao. Ary zany mahatonga zao teny zao zaraina, mpanompon'Andriamanitra. Ankoatra zany tsy resaka fitoriana ankira ihany, fa mpanompon'Andriamanitra milaza manao asan'Andriamanitra. Tsy mety raha tsy misy vola, tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Nomena maimaim-poana dia mizara maimaim-poana. Jesosy raha naniraka ny apôstôly ny tory-teny, dia ozy Jesosy aza mitondra kitapo-batsy, aza mitondra kapa roa, aza mitondra akanjo roa. Tariariana moa izy dia ny teny ihany aveo mitondra.
fa tsy midika izay akory hoe akana vola ny olona, tsy midika an'izany mihitsy izy. Miteny Jesosy hoe rehefa makao amin'ny olona nareo izay olona mandray anareo ao, na inona aroso anareo dia hoano zany. Sakafo no lazainy Jesosy. Misionera an'Andriamanitra rehefa mandeha manao asa tsy hitaky vola, tsy hitaky zavatra ara-materialy, fa rehefa tonga ao izy omena sakafo, omena fitafiana, omena trano ialofana. Zay ny nambaran'i Jesosy, ary zay ny filazantsara dia mbola zay ny tokony hitoetra. Fa misy fepetra maro ataon'ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao hoe raha tsy vola sahala amin'izao ny ilaina mandeha manao asa, toerana sahala amin'izao, sakafo sahala amin'izao, tsy zany no hisy tompoko. Nidiran'ilay ratsy ny filazantsara, nidiran'ilay ratsy ny fanompona, ka tahaka ny nataon'ny Simona ity. Marina mety efa natao batisy ianao, mety efa nibebaka ianao, tahaka ny Simona. Simona anie natao batisy, Simona anie natao hoe nibebaka nandraika an'i Jesosy. Fa Simona mbola nisy fangidina hozy izy tato, nolazain'i Petera hoe mbola mitoetra amin'ny fangidin'ny afero sy ny fehikelika ihany ianao. Ka aoka tsika hitandrina, tsy hoe vita batisa akory dia zanak'Andriamanitra zay, malala an'Andriamanitra zay, matahotra an'Andriamanitra zay. Tsy hoe nanao vavaka akory fibebahana dia an'Andriamanitra zay, fa ny vono no hamantarana ny azo. Misy fatahorana an'Andriamanitra ve? Misy fankalana ny ratsy ve? Misy tena fitiavana an' Jesosy ve? Fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, ny vola ny fototry ny ratsy rehetra. Ary io zavatra asan'ny devoly, commerce nataon'ny Satana tany an-danitra, nisy Lucifera. Ary zay mihitsy no ampiasainy amin'izao fotoana. Amin'ny resaka fitoriana, amin'ny resaka fitendrena. Raha mitory filazantsara maro, mahafinaritra misy mpanompon'Andriamanitra resy lahatra, mpamorikira, mpitendry, ary resy lahatra izy fa ho ataony maimaim-poana ny famoronana sy ny fitendrena, ny fanaovana izany ho rakin-kira, ho rakin-tsary, dia ho zaraina maimaim-poana aman'olona. Zany ny tokony ho izy zany, zany ny tenin'Andriamanitra, fa tsy tambazana amina vola. Dia ambara amintsika mpanompon'Andriamanitra zany izay nomen'ny tompo talenta amin'izany. Fa ho adin'ny tompontsika amin'izany rehetrarehetra zany. Ho anjarantsika mpanompon'Andriamanitra ihany koa izay mitory ny filazantsara, miasa ao amin'ny sehatry ny tompo, tsy resaka vola sy fangalana olona, hanlo vola sy hanao fitoriana ara-bola sy hitory filazantsara ao amin'ny olona sy hakana vola aman'olona, tsy resaka vola ny filazantsara. Ambara amintsika izany. Ambara amintsika izany. Aoka hanana ny fanamasintsika, noho ny tsy fananana fanamasina koa no natonga an'izany. Satria Petera tonga nakany, nametraka tanana zay vao nahazo ny fanamasina. Firifiry ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, manana ny fanamasina ve ianao? Mitoetra ao anatinao ve Jesosy? Feno ny fanamasina ve ao alalanao ny sitrapon'Andriamanitra? Fa mila ananana ny fanamasina, ary inona nazona ny fanamasina? Fialana ny fahotana, ny fibebahana, fitadiavana ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fangatahana. Ozy ny tompo hoe ianareo ray na dia ratsy ara mahay manome zava-tsoa any zanakareo, maika fa ny rainareo izay any an-danitra tsy hanome anareo ny fanamasina ho an'izay mangataka. Mangatahana ny fanamasina, alalanao ny sitrapon'Andriamanitra. Maimaim-poana zany fa tsy fidim-bola, tsy resaka vola ny fivavahana, tsy resaka vola ny fanompona an'Andriamanitra, fa resaka fanamasina, resaka fahasoavana, resaka fatahorana an'Andriamanitra. Amin'izao fotoana mampalahelo, indrindra any ampitan-dranomasina any, dia efa tokana mihitsy ary misy aminany santika hoe fa vita ny fibebahana, vita ny fitoriana, dia manao matso avy eo, ianao kasihan'ny tompo zao ame 1000 €, avidy daholo zay ame 1000 €. Ianao kasihan'ny tompo ame 500 €, avidy daholo zay ame 500 €. Asa eto toerana raha efa misy an'izany koa, fa asan'ny devoly zany, asan'le ratsy zany. Ianao mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, malala an'izany famarinana zany, mijoroa ihany koa ianao. Hambarao fa ny filazantsara an'Andriamanitra dia maimaim-poana, zaraina maimaim-poana, ary ny fanamasina dia omena maimaim-poana, raisina maimaim-poana ho an'izay olona matahotra an'Andriamanitra, mangataka ny fahafenoana, mangataka an'Andriamanitra hitoetra ho aminy, dia maimaim-poana avokoa zany, fa tsy ho vidim-bola aman-karena na fitaovana na fananana. Fanamasina hitarika anao, anazavanao fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ao amin'ny fahatsorana, fa ny olona ny manasarotra azy, ny olona ny mampisy fepetra maro, ny olona ny mampisy tanatohatra sy sokajiny maro, fa ho amin'ny tompo, fa manana ny tompo ianao, manana ny fanamasina ianao. Zay ny zava-dehibe, dia mandeha araka ny fitarian'ny fanahy, fa tsy ao amin'ny resaka ara-bola, tsy ao amin'ny resaka ara-bola. Isaorana ny tompo zany teny zany, ary hinoko fa handray an'izany ianao ho ten'Andriamanitra hoe raiso amin'ny raiso amin'ny mpitiavana sy raiso amin'ny fahadiovam-po, ny teny izay afahafainareo, fa mahasoa antsika izany, famonjenantsika. Zany anisan'ny fahamasinana, zany anisan'ny fitoerana fahamasinana iomanantsika rehefa miveriny Jesosy, raha mitoetra ao anatin'izany tsika. Fa raha tsika ny ao amin'ny fitiavam-bola sy ny fampiasana ny fitoriana amin'ny resaka ara-bola, ka raha ho avy Jesosy nefa efa nalalany marina ianao ka tsy nanaiky an'izany, dia tsy ho isan'ny makarina ianao.
anjaranao ny manapa-kevitra, anjaranao ny manova ny famindra, anjaranao ny manova ny fiainanao ampirindra izany arak'izay voasoratra ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Saorantsika ny tompony amin'izany teny izany dia ny fahasoavan'ny tompo aminao mandrakariva ary ny fanamasina hitarika anao tsy hatafandrimandry anao fa hanananao fatahorana n'Andriamanitra, hanananao etaeta hanao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva, fa natsoina ho amin'ny fahafahantsika, natsoina ho amin'ny fahalalantsika ary aoka andeha amin'ny fahamasinana sy ny fatahorana n'Andriamanitra. Amen.